Dia faly indray izay mandray antsika amin'izao andro faharoa ny famelabelarana famparizana antsika ao anatin'ilay lohahevitra manao hoe inona no asan'Andriamanitra, inona no asany. Tombontsoa antsika indray ry havana ny manaraka izao fandarana izao. Tononona amintsika tsirairay avy, ny sambatan'olona, ny tokantrano, ny fahasavan'Andriamanitra sy ny fiadana. Ny tompony hitantsika ary izao afatra izay ambara izao dia ampahery anao ahafahanao miatrika izao fiainana izao. Araka ny hitantsika omaly dia hoe Andriamanitra mamorona. Tsy mamorona ihany Andriamanitra fa Andriamanitra ihany koa dia Andriamanitra miay sy mikarakara. Ka andeha ary isika hivavaka mialohan'ny hitondrana amintsika hoe ahoana zany hoe Andriamanitra miay sy mikarakara izany. Andriamanitra raina izay ny an-danitro, tonga ny fotoana izay anarahanay ny afatra avy amin'ny teninao. Ianao ilay Andriamanitra mpamorona mendrika ny ankofana, ary efa nisafidy an'izany izay omaly anio ary eo amin'ny fiainanay. Avelao Tompo ny fahotany tenako izay andahateny, avelao koa ny fahotanay rehetra izay mandray andrara amin'ny fiainona izao afatra izao. Engane ny fanenao masonao aminay tsirairay avy, ka isy ny fifantohana ary ianao mihitsy ny Jesosy no andamina ny fiainany tsirairay avy, ka mba hotrapanay fa ianao Andriamanitra mpamorona ihany koa dia Andriamanitra izay miasa mikarakara. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ity fotoanantsika ity dia resakitsika ny amin'ny hoe Andriamanitra miay sy mikarakara. Ny Andriamanitsika dia tsy hoe namorona fotsiny ihany, dia aveo ilay zavatra noforoniny ny olombelona, ny biby dia ny avelany ady tamin'ny fiainany. Tsy manambara an'izany ny soratra masina, fa ny hita anaty Baiboly dia manao tahaka an'izao aza, manao hoe Salamo 150, 5 sy 5. Salamo 150, 5 sy 5. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana ny teny. Manisy soa izao tontolo izao Jehovah, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. 5. Ny mason'izao rehetra izao miandrandra anao, ary ianao manome azy hanina amin'ny fotoany. Raha jerentsika io andininy io dia milaza izany fa ny Andriamanitra tena izy, ilay Andriamanitra mpamorona dia miantra mikarakara ihany koa ny zavatra noforoniny. Tsy haiko hoe mihinano izany ve ianao? Mino satria Andriamanitra efa niteny hoe manome hanina amin'ny fotoana izy, amin'ny alalan'ny tsindrimandry nambaran'ny mpaminany. Ahoana ary no ilazan'ny testameta vaovao ny amin'ity hoe fikarakaran'Andriamanitra ity? Andesika hanokatra ny ao amin'ny filazan'ny tsara nosoratany Matio. Matio 5:20. Minao fa hanokatra ianao ary andeha hovakitsika ny teny anaran'i Jesosy. Matio 5:20 manao hoe tsindrovo ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijindra na mitaona ho any an-tsopitra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Jesosy eto no miteny hoe moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Izy eto no miteny hoe ny rainareo izay any an-danitra no mamelona ny voromanidina. Ka raha ny vorona aza ry havana ahin'Andriamanitra raintsika izay an-danitra, izy no mamelona azy. Isika izay sanganasany ve dia tsy ino ve anao fa izy no mamelona anao? Ao amin'ny Mateo 4:1-3 dia misy tsipiteny ao izay tsara ny anamariantsika anazy. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fahafantarana izay ny an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fantatry ny raintsika ao an-danitra ao zany hoe tokony ho anareo, tokony ho antsika izany rehetra izany. Natao anao zany teny zany. Amen. Natao anao zany teny zany. Mihinano zany va ianao.
Ry havana malala, te hitena aminao amin'ity hariva ty hoe mikarakaranao mihoatra noho ny biby sy ny vorona ny mpamorona. Maro aminareo anie efa very ase, tapaka ny fanohanana avy amin'ny havana avy any an-dafy, nefa mbola mahita hanokoanina ihany. Misy amintsika nandalovana aretina mifinda toy ilay malaza be farany teo. Misy amintsika ny fampikasika amin'ny marary, nefa dia indro ianao salama tsara mandrakandroany. Misy aminareo nahazo fanalefahana amin'ny fandoavana tsosa sy afaka mindram-bola indray anaovana fiarina. Ireo voalaza ireo sy ny hafa ve dia tsy ho raisinao hoe Andriamanitra dia miasa mikarakaranao? Na dia eo aza ny fotoana sarotra dia mbola miasa mikarakara ihany Andriamanitra. Andeha hojerentsika eo amin'ny teniny zany. Exodosy toko 4:20 andininy 5:30. Ny anaran'i Jesosy. Exodosy toko 4:20 andininy 5:30 manao hoe: ary ny zanak'Israely nihinana mana nandritra ny 400 taona mandra-patongany tany amin'ny tany misy monina. Eritrereto hoe any amin'ny tany efitra, tsy afaka mamboly, tsy afaka mivarotra, tsy afaka miasa tany ianao, kanefa dia ilay ray ao an-danitra dia mamelona ary dia manome mana mofo avy any an-danitra. Izay le Andriamanitra mpamorona, manao fahagagana izy, mikarakara izy, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7:10 andininy 5:9 dia mahita isika mpanompon'Andriamanitra mahatoky, Eli, eto no resaka. Andeha ovakitsika mihitsy ny teny manao hoe ny anaran'i Jesosy: dia lasa izy ka nanao araka ny tenin'i Jehovah, fa nandeha izy ka nitoetra teo anilan'ny renirano Kerita any atsinanan'ny Jordanina, ary nigoaika nitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina, ary mofo sy hena isan-kariva, ary ny rano tamin'ny renirano no nisotroany. Nisy zavatra nitranga teto. Nisy zavatra nitranga teto satria niara-ny fanendrehana mafy nataon'ny mpanjaka Aba sy Jezebela eto ny mpaminany Jehovah, ary manomboka teo ihany koa ny mosary teo amin'ny firenena. Nanao araka ny tenin'Andriamanitra ilay lelan'Andriamanitra matoky, koa dia azo antoka ny fihina ny andavanandro. Tamin'ny fomba mahagaga ry havana, ny goaika mihitsy no nanome ny mofo sy hena ary ny rano teo amin'ny renirano. Ny Andriamanitsika dia tsy miova, omaly sy anio ary ampitro. Nanao izany tamin'ny Elizy, dia anao izany koa aminao raha matoky ianao. Andininy 5:20 ao amin'io Mpanjaka voalohany io dia mahita isika eo fa nanendry Andriamanitra vehivavy mpitondra tena sy ny zanany lahy hamely ny lelan'Andriamanitra. Inona ny vokatra izany? Nanakoanina elaela ihany izy eo satria nanao araka ny tenin'i Jehovah. Eto izany ny tsiambaratelo dia izao hoe manao araka ny tenin'i Jehovah dia azo antoka fa miasa mikarakara Andriamanitra, ary ho trapatsika izany. Inona ihany koa no karakarain'Andriamanitra ankoatra ny hanina? Deuteronomia toko 4:20 tapany voalohany. Anaran'i Jesosy manao hoe: fa izy no manome anareo hery avory hareny. Averiko indray le izy: fa izy no manome anao hery avory hareny. Any amin'ny Jakoba toko 1:7 dia hoy izy, anaran'i Jesosy: ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, ka midina avy amin'ny rainy fanazavana. Zavatsoa, zavatra tanteraka, hery, fahasalamana, Andriamanitra no manome an'izany. Andriamanitra no manome izany ho anao. Mivavaka ao amin'ity hariva ty mba ianao izay miaino manaraka izao fandarana izao, mba ho tonga aminao anie izany tenenin'Andriamanitra izany. Amen. Nanomboka oviana ary no nanao an'ity asa fikarakarana ity ny mpamorona. Alintsika hamakina ao amin'ny Genesisy toko 2. Genesisy toko 2 ditantsika eo fa ilay Andriamanitra mpamorona dia nikarakara lehilahy anankiray, Adama, nanome azy asa, nanome azy vady,
Ary hitantsika ihany koa zany ao amin'ny Genesis 2:10 ny teny manao tahaka an'izao manao hoe naran'i Jesosy, ary Jehovah Andriamanitra nitondra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedeny hiasa sy tandrona azy. Mahafinaritra ilay Andriamanitra mpamorona. Andriamanitra no nitondra hoe Adamo, ato ianao no monina. Ary dia mbola nomen'Andriamanitra asa ihany koa ity lehilahy izay noforoniny ity. Amin'ity hariva ity mety tsy manana asa ianao, minoa ianao araka ity teny ity fa omen'Andriamanitra asa ianao manomboka izao. Amen. Inona ary zany no asan'ny Adamo? Genesis 2:7-20 dia mahita sika teny tahaka an'izao manao hoe manaran'i Jesosy, dia nentiny tany amin'ndra lehilahy ireny ahitana izay nononany azy, dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina rehetra mba amin'ny biby dia rehetra. Andriamanitra mpamorona zany dia mikarakara asa ho an'ny Adamo. Inona lay asa? Lay asa dia hitantsika eto lay poniny Edena, i Adama zany eto ny resaka. Dia nomen'Andriamanitra asa i Adamo. Lay asa eto dia asan'ny saina na travail intellectuel. Io zany no asa voalohany nataon'ny Adama zany. Ary tao aorian'ny fahalavona indray dia mahita isika ao amin'ny Genesis 3:7-20 fa niampy indray io asa io. Zao ny ambaranao manao naran'i Jesosy, ary hoanao ny anana famboly. Izany hoe nomen'Andriamanitra azy zany ny fahafahana hiasa tany sy amboly, ary dia natao izany mba hahasoa atsika olombelona. Na talohan'ny fahalavona zany, na taorian'ny fahalavona, dia Andriamanitra ihany mbola mikarakara ny asa ho an'ny olombelona. Amin'ity fotoana ity dia ity ilaza aminao hoe raha nikarakara ny Adama Andriamanitra, nahoana izy no tsy hikarakara anao? Mila anao manatin'Andriamanitra, mila anao mino fotsiny, dia io zava-misy eo amin'ny fiainanao izany. Ao amin'ny Exodus 2:20 isika dia mahita fa dia tao anefitra azy, tany anefitra azy ny zanak'Israely 70 taona, dia mbola nisy asa ihany nampanaovina azy. Exodus 2:20 manao hoe anaran'i Jesosy, enemana no anangonanareo azy, mana ny resaka eto, fa sabata ny andro fafito ka dia tsy hisy amin'izany. Inona ary zany no tokony atao? Manoloana ny finoana fa miasa mikarakara Andriamanitra. Amin'ity hariva ity dia ity ilaza aminao ao amin'ny Maty 9:1-30 ka 7-30 hoe inona no tokony atao? Engane ianao izay manaraka an'izao fandarana izao, dia mba anova ny fomba fijery, ny fomba fihetsika, satria te hikarakara sy te hiahanao Andriamanitra. Zao ny ambara Jesosy, dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, inona no hosotroanay, inona no tafianay. Andininy manaraka dia zao hoe fahafantarana izay ny an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Ary ny farany dia zao hoe fakatsao aloha ny fandrakany sy ny fahamarinana. Mazava eto ny resaka. Aza manahy ianao, aza manahy ny fianakaviana, aza manahy ny fiangonana, ny amin'ny andavanandro. Efa fantatry ny raintsika any an-danitra fa ao anatin'ny andavanandrotsika izany. Inona ary zany no tokony atao? Mazava eto ny tokony atao. Ho antsika izay mino ny Baiboly, katsao aloha ny fandrakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Miantso anao ao amin'ity fotoana ity, tapaho ny hevitrao, tapaho ny hevitrao, aroka hametraka an'Andriamanitra Jesosy Kristy ianao, ho lohalaharana eo amin'ny fiainanao. Ianao dia zanak'Andriamanitra, ianao dia karakarain'Andriamanitra ianao, koa ho anao izay mitady asa, omen'Andriamanitra izany. Ianao izay manana fikasana tsara, ny fianarana andeha dilavitra dia matoky fa Andriamanitra dia hitaha izany fikasanao izany. Andesika hivavaka indray ho an'izany loha-hevitra zany mba ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika ny hoe Andriamanitra miahy sy mikarakara anao.
Andriamanitra mpiasy mpikarakara-nay eo. Ankehitriny dia atolotra ianao ny dera, ny laza, ny saotra, satria anomenao izao fotoana mamy izao izay ahafahanay mifampahery fa na eo aza ny fotoatsarotra ny tsy fisiana dia azo antoka ny teny fikasanao. Ampitombo ny finoanay. Indraindray dia toa variana miady rery amin'ny fiainana izay. Aoka izay tsirairay avy mba tsy tonga tenao tatahaka ny kamboty ara-panahy, fa aoka hotram-panay fa misy ray ao an-danitra ao izay mamelony, izay manome ny sahazy, indrindra fa ny andavanandro. Engane Tompo Andriamanitra mba omenao fahasalamana izao mpanaraka fandarana izao. Manana olana izy Tompo Andriamanitra, vao zany olana izany, ianao no ametrahanay ny fiainana, ny zavatra rehetra ny amin'ity olona izay manaraka ny fandarana ity. Jesosy o midira an-tsehatra ary aoka iseho ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia faly indray ny tena koa makasitraka antsika ny amin'ny faharetana tamin'ity fotoana ity. Ny Tompo any hitantsika tsirairay avy ary ho amintsika kosa ny fiadanany. Sotra tompoko.